Eo amin'ny raharaha voka-pifidianana bentanana farany teo a dia mbola ahitana savorovoro sy fidinana andalambe foana any amin'ny commune sasany raha ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao a izay tsy manaiky ny voka-pifidianana izay lasa nitsim-badika ambony ambany araky ny voalazan'izy ireo hatrany ka izay no antony nahatonga ireo vahoaka marobe izay nidina andalambe nanao fitakiana amin'ny mangarahara sy ny rariny ary ny fampiarana ny hitsiny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaika ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny savorovory eo amin'ny resaka voka-pifidianana izay no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny lasa tsy fanadino. Nitondra inona ny 7 febroary 2024. Tsy mitovy ny fanonganam-panjakana sy ny fanavotam-pirenena. Ireo vokatra nilazaina fa tolona 2024 ara andao ho resantsika. $1,000 ny kilony vary lasa $4,000 izany amin'izao fotoana izao. Iray faingo $2 miliara ny fampiasam-bola vahiny izay mivantana na IDE lasa $500 izany amin'izao ankehitriny izao. $520 tamin'ny filaharana amin'ny kolikoly lasa $520 isika amin'izao fotoana izao. Ripaka ny vy tany Soalala fa ny faritra Anakanazy ny Yahaka teo sy ny maro hafa. Raisitsika ohatra ny any ivelany. Any Ghana zao dia tafakatra ho firenena fahavalo manan-karena indrindra raha ho any Afrika ary faharoa ao anatin'ny CEDEAO. I Ghana rehefa niady ny fanovana ara-toe-karena ny taona 2000 ka nametraka politika mahomby amin'ireo sehatra stratejika toy ny harenam-pirenena tahaka ny volamena, bauxite, ny industrie sy ny maro hafa. Firenena isany manintona ny mpampiasa vola indrindra raha ho any Afrika izy amin'izao fotoana izao. Tany Burkina Faso indray dia niakatra ho $20 miliara ny hari-karena ao Burkina Faso raha $20 miliara ny roa taona lasa. Nametraka lasitra ara-toe-karena manome vahana ny ao anatiny ihany koa ny tolona izay nataony ireo tatsy Afrika fa ny teto amintsika mba ahoana sy ahoana mivokatra izany amin'izao ankehitriny izao araka ny fahitantsika tsirairay ny zava-misy manoloana an'izany rehetra izany. Etsenkilan'izay dia nilaza sy naneho ny alahelony ary nilaza mazava tsara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 7 febroary lasa teo ho fahatsiarovana an'ireo izay maty tamin'ny taona 2024. Tsy maty ataon-tsaiko ary mandrotika ny foko ny ratra sy banga navelan'ireo havantsika izay lavo ho an'ny tanindrazana ho isatrany. Hitodika amin'ny ho avy isika hibanjana fampandrosoana satria tsy ho raraka an-tany ny rahan'izy ireo noho ny fitiavan-tanindrazana. Ho azy ireo ho antsika Madagasikara tsy maintsy mandroso hatrany ho izy hatrany raha naneho ny heviny manoloana an'izay fahatsiarovany ny lasa tamin'iny taona 2024. Eo amin'ny resaka fanondranana ny harem-pirenena indray fahatratrarana sokatra sy baobab nain teratany sinoa miisa 2 no nahiditra amponja eny tsy afahy. Tratrehaka teny talata maty ny teratany sinoa miisa 2 izay nanangona sokatra ka saina haondrana ntsokosoko any ivelany ny alahady 2 febroary 2024. Vokatry ny fiaraha-miasa amin'olona tsara sitrapo izay manome angom-baovao sokatra karazana 2 Astralis inifora na angonoka miisa 4 sy Astralis radiata na sokaky miisa 1.20 na tratrarana jabi na baobab nain izay zava-maniry arovana ihany koa tao amin'izy ireo ankoatran'ireo sokatra. Fantatra nandritran'ny fanadihadiana fa efa mpanao ity asa ratsy ity izy roa lahy ireto. Efa mpamerokeloka ny iray ary efa nifonja tao Madagasikara tamin'ny resaka fanondranana sokatra ntsokosoko ihany koa izy ireo.
nahitatra-ponja eny Tsiafahy ireto teratany sinoa ireto miandry ny fotoam-pitsarana azy amin'izao fanondranana sy fangalarana ny harem-pirenena izay nataon'izy ireo izao. Nanaitra ny maro moa raha vantany voanandre fa nosamborin'ny mpitandro filaminana tao an-tranony tamin'ny ity herinandro ity tokony ho tamin'ny 7 maraina ny mpanao gazety ny Cool TV FM tao Morondava tsy iza moa izay fa Ben Ibrahim Gaya Christian fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Chris. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny fianakaviana dia gendarme no tonga niaraka tamin'ny katikatara nakazy tany an-tranony. Hatreto mbola tsy fantatra mazava moa ny antony nitsamborana azy izay. Rehefa noentiny izy ireo natao fanadihadiana tany moa ity mpanao gazety ny Cool TV FM ity dia efa tafaverina soamantsara eo ny fianakaviana i Chris amin'izao fotoana izao. Raha ny ango-baovao fantatra dia ity sary ity nofototry ny olana izay nahavoasarengotra azy tao anatin'izay fisamborana azy izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny savorovory teo amin'ny resaky ny voka-pifidianana izay mbola tsy vita mandraky tiny androany. Any amin'ny komina Ambodinony ka Vatomandry tsy manaiky ny fanatsimbadiana ny voka-pifidianana ny mponina any an-toerana any. Nahazo salanisa 570 isanjato ny kandidaty tsy miankina nefa nofoanan'ny tribunal administratif ao Toamasina daholo ny vatony ka ny kandida Irmar izay nahazo 520 isanjato no nodidina fa lany be ny tanàna ao amin'ny komina Ambodinonoka distrikany Vatomandry ka tsy manaiky izany ny mponina ka nanomboka nihetsika izy ireo tamin'iny andro ny alakamisy iny. Mbola tantara mitovy koa ny ao amin'ny komina Antanambaomahatsara ny mponina izay mangataka amin'ny fitsarana tampony handavana ny didy sy nampandany ny kandida Irmar raha ny kandida tsy miankina ihany koa no nahazo vato be indrindra tany an-toerana nandritra iny fifidianana farany teo iny nefa nofoanana tanteraka ny vato azon'izany kandida tsy miankina izany rehefa tonga teny amin'ny tribunal administratif. Tao anatin'izay hetsika rehetra izay araky ny vaovao nampitaina avy any Vatomandry ihany dia olona 7 hatreto no fantatra fa voasambotra noho ny filaharana nentina na noherana ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Iray voasambotra tao amin'ny komina Antanambaomahatsara, ny enina voasambotra tao amin'ny komina Ambodinonoka. Manoloana an'izany fisamborana olona izay lohandohany mitokona amin'izay fanoherana ny voka-pifidianana izay ary no mampangain'ireo vahoaka fa tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny izay dia mipetraka ny fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao ny manao hoe moa ve tsy azony vahoaka atao intsony ny maneho sy mitaky an'izay fiarovana na safidin'izy ireo izay sy ny maneho hevitra ankahalalahana izay fa tsy maintsy miafara amin'ny fisamborana foana hoy ireo olona izay mpanara-baovao amin'izao ankehitriny izao manoloana an'izay zava-misy any Vatomandry sy ny manodidina azy izay eo amin'izay resaky ny fanodikodinana ny voka-pifidianana izay ary tena isan'ny maharary an'ireo vahoaka moa izay tsy fanajana ny safidin'izy ireo izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Izay sy izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.